fidanany tompo amitsika rehetra mahereza andro farany zao tandremo mifana mamitaka ny baiboly de miteny fa am'izao andro zao de isy fana mamitaka olona maro tonga eto Madagasikara misy karazana fana ny zavatra malaza moa zany am'izao zany ny zavatra malaza am'izao zany de le hoe misy olona misoratena hoe Jesosy hoe izy zao lasa Jesosy am'izao aza miandry ny Jesosy eny am'raha ho any lanitra tsony fa Jesosy efa eto Madagasikara misy any koa any Korea de misy an'ireny fiangonana reny mihitsy le milaza mihitsy hoe efa tonga Jesosy ao Korea de izy ny tokony ivavahana ohatran' le eto amitsika reny mihitsy ohatran'ireny le eto ka ny tiako tenena amitsika pino kristiana tandreny tsara ny fampianarana miorena amin'ny baiboly miorena amin'ny fahalalana araky ny tenin'Andriamanitra fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe maro ny voafitaka na pasteur io na mpinotsotra na olo mbo vonjy ozy ny tenin'ny tompo hoe hovitahany ka mivavaka ho anareo mivavaka ho an'ny mpino mivavaka ho antsika mpanompon'Andriamanitra am'izao vanim-potoana zao mba tsy ho tratra ny fitakara-panahy fa avery eny tena avery tena avery zay ngamba ny afatry fohifohy am'ty arivotiva de ho tahin'ny tompo alefako anerinany ray rahavantsika rehetra ny devoly zay avana tena fetsy devoly tena fetsy ary fatany tsara mihitsy fa aleony mamotika na manimba mpanompon'Andriamanitra mafana fo anankiray mandrava fiainam-panan'olona tena ifanampiasain'Andriamanitra anankiray toy izay mahazo mpino amanjatony satria ny devoly mafantatra tsara mihitsy fa ny mpanompon'Andriamanitra anankiray misy nositran'Andriamanitra feny fanatrian'Andriamanitra de mbola afaka mambabo mpanota be dia be ary zay no mahatonga ny devoly isika mpanompon'Andriamanitra milazantsika mafana fo milazantsika mitoroteny milazantsika mirehetra amin'ny fanomponan'Andriamanitra io de io ny tena cible ny satana am'izao andro farany zao ny mahafinaritra ry havana malala de efa niteny mialoha ny tompo miambena ianareo de mivavava tsy fantatrareo na ny andro na ny ora fa misy famantarana kosa efa nomen'Andriamanitra mialoha alalantsika izay fiavian'i Jesosy tsy hoe izay anisan'izany ny resaka faminaniana sandoka ary anisan'izany ny resaka fampianaran-diso na fampianarana sandoka izay mambabo olona maro am'izao vanim-potoana izao ary vitan'ny satana mihitsy ry havana ny mandraborabo vola vitany devoly mihitsy ny manakarama agence satanika be dia be mba tonga ny olona roboka hiditra ao anatin'izany rehetrarehetra zany ka ty ampahery antsika ianao ho tahin'Andriamanitra foana ianao raha tena zanak'Andriamanitra mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao mandeha amin'ny fahamarinana ianao de mampahery anao androany fa tsy diso anjara fitahinao amin'ny Jesosy zany iny aza maimay tahana-karena hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra aza maimay ny fananakarena zany ry havana tonga ho azy tsy azakazahana be zany atao fotsiny zay ahatonga anao hoe tena mpanompon'Andriamanitra mahita sitraka mahita fity eo imason'Andriamanitra atao zay ahatonga anao anana antoka fa ianao io aneka olona tena ho any an-danitra andova lanitra hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe zany ny mila katsahantsika mialoha de anampy ho azy ny zavatra rehetra fa ny devoly ry havana tsy mampaninina azy ny manaparitaka miliara manerana n'izao tontolo zao mba ambabona mpino kristianina mba ambabona ny fona mpanompon'Andriamanitra indrindritsika tsy mahandry ny programan'Andriamanitra tsy mahandry ny fomba hitahin'Andriamanitra anao ianao tsy mahandry ny planina efa petrapetraka izay ataon'Andriamanitra eo ny fiainanao ianao de lasa miazakazaka any am'izay velam-pandrika velarany satana tadio ry havana fa ny devoly tsy manome zavatra mahafinaritra anao zany ny devoly tsy manome zavatra tsara ho anao zany ny devoly rehefa manome zavatra na zavatra ohatrany mamirapiratra aza no omen'ny devoly atsika
dia tadio fa mbola bomba hipoka anapokanao ihany ny ao anatin'iny ary zany tiako ampahirezana antsika rehetrarehetra anohizako ny teny mpanaompon'Andriamanitra teo andro farany zao miaina ao anatin'le izay vanin'andro farany zay tsika zay mila mahamailo izanak'Andriamanitra rehetra mila mahamailo zanak'Andriamanitra rehetra tsy ho taitaitra amin'izay karazana zavatra mahataitaitra ny olona rehetrarehetra na hoe toy indray hono malazalaza dia roboka ny daholo ny tanora dia ohatra mahafinaritra be ihany fa ohatrany samy manao izay tiany atao dia ohatrany sisariavana lalina makany an-danitra tery sady ety ary ny olona miditra ao mifandrombaka misisika dikany zany riavana malala tsy misy mihitsy hoe lalana tsotsotra tongavanao amin'ny voninahitra zany fa rehefa mendrasa ny tanan'Andriamanitra nandatranao mendrasa ny tanan'Andriamanitra hitanao fa ny Andriamanitra ivavahantsika riavana dia Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona ka andaingana zanak'olombelona ka anenina rehefa teny izy dia tsy maintsy hoe faindy rehefa nilaza izy tsy maintsy ho tovy ny hatramin'ny farany dia andraso zay ahatanterahany tenin'Andriamanitra ninona no tenenin'Andriamanitra taminao tsy misy adinony akory reny na dia anankiray azy na dia mbola tsy tanteraka teo amin'ny fiainanao azy na efa elabe ary io no heninao na efa elabe ary io no votsitra ho anao dia tsy misy adinon'Andriamanitra reny na dia anankiray azy dia ampaheranao androany andraso ifantanterahany tenin'Andriamanitra aza maikamaika aza miazakazaka amin'izay azakazahan'ny olona rehetrarehetra fantaro ny soratra masina ny tsara dia ny tsara misy olona zao foana no teny manao hoe baiboly mihitsy neny mampilaza milaza hoe fantaro zavatra rehetra dia tazoma mafy izay tsara iny tompoko marina zany misy fotoana angentsika rehefa sendra marefirefy kely ny ara-panahintsika hoe tsy tafajoro tsara ny sitrapon'Andriamanitra isika dia moramora midevoly ny misitona antsika moramora midevoly raha efa tena matanjaka be ianao mahafantatra tsara ny tena tokony ataonao dia tsy mampanina akory ianao hoe mijery anitsy fa raha ianao mbola marefirefy ianao ohatra hoe marefirefy amin'ny fahalalana soratra masina marefirefy amin'ny tenin'Andriamanitra aza miazakazaka didiso lina loatra amin'ny zavatra tsy dia mahafoka azy so fa tia ampahery antsika hoe ny zavatra nambarin'Andriamanitra ao anatin'ny teniny ao ry havana malala izy le tsy miova omaly ary mandrakizay zay zavatra nambaran'Andriamanitra ka voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao dia mahasoa azy mahasoa anao daholo ny Andriamanitra ivavahantsika Andriamanitra endry ny Andriamanitra ivavahantsika mahay ny zavatra rehetra fantany tsara ny zavatra rehetrarehetra tia ampahery antsika androany fotoana izao iorenantsika mafy ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo ary fotoana ihany koa tena hoe anovozanao aim-panahy mba hahatonga anao tsy ho kristianina morababo ny karaza fampianarana rehetrarehetra zay mety mandeha amin'ny tambajotra serasera maro samihafa eto amin'ity zao tontolo zao ty ny Andriamanitra manana ny programa tsara lavitra amin'ny fiainako sy ny fiainanao tadio tsara fa ny devoly tsy faly amin'ny tahinanao tsy faly ny amin'ny fampiasan'Andriamanitra anao tsy faly ny devoly ny amin'ny zavatra ianao tonga ny an-danitra na ianao ampiasain'Andriamanitra tsy faly amin'izany satana manao ny hevitra rehetrarehetra ny devoly hitady ny fomba rehetrarehetra mba hahatonga anao tsy ho tonga any amin'izay tanjon'Andriamanitra izay fa nafaly koa satana na tsy faly satana Andriamanitra ihany koa hoe efa manana ny tanjo ny Andriamanitra amin'ny fiainako sy ny fiainanao aza kivy ianao aza reraka ianao zay hitondra mambavaka anao zay hivavaka ao anao mba hisy tana maherin'Andriamanitra avy any an-danitra mihitsy azona anao dia tsy ho votra eo ampelantanan'Andriamanitra mandrakizay zany ianao aleo hifafy zay hifafy aleo hiseho zay hiseho ny Andriamantsika ny tompony teny farany miorena tsara aza miova efa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo tahiry ianao any Andriamanitra mandra-piavana mbola hitan'i Jesosy tia azy foana ny ianao mbola hitan'ny tompo mafana foana fitiavana azy hitan'ny tompo mirehatra tsara ny fanompona azy mba ho izany any no atratraran'i Jesosy ianao raha ho avy tampoka eny amin'ny raha ho alanitra izy aza mirorosaina zany fa ny Andriamanitsika le tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay izy le namorona n'izao rehetrarehetra zao nahary ny lanitra sy ny tany nahary tongotra aman-tanana antsika izy le rehefa miteny tsy misy matohatra izy le rehefa miasa tsy misy mahasakana io no Andriamanitra ivavahantsika dikan'izany ry havana malala aza asiana zavatra hafa ampirorona ny sainao mihitsy tazomy zay niteren'Andriamanitra taminao fa na oela na hoaingana hoe fain'Andriamanitra tsy misy diso zay rehetrarehetra nampanantenay courage ianao tahin'Andriamanitra ianao raha sanatria efa roboka tamin'izany karazana fampianarana fafy zany ianao mamidra fo Andriamanitra fa raha mamidra fo ary Andriamanitra aza lalaovina ny famindrampon'Andriamanitra aza atao kilalao ny famindrampon'Andriamanitra
amin'andriamanitra nitodi malaky any amin'andriamanitra de ataovy daholo ny fomba rehetrarehetra ahatonga ny mason'andriamanitra hijery anao mangata famindram-po any andriamanitra tsika be famindram-po sady mahary-po rehefa tena mibebaka marina ianao miverina marina ianao de izy no miteny fa ho raisiny indray ianao aza misalasala ianao mitodi amin'andriamanitra miverena amin'andriamanitra fa mbola fotoana mety zao teny aminao hoe raha taran'izao ianao de tena tara tanteraka fa zao ny fotoana tsara indrindra zao ny fotoana tsara indrindra mitodi amin'andriamanitra tadiavy ny fomba rehetra mba ahatonga an'andriamanitra amerina ny tana maheriny ao anatinao indray ahatonga an'andriamanitra tsy hanala le ositra efa napetrany tao anatinao raha mpanompon'andriamanitra efa nampiasain'andriamanitra ianao ka nanomboka ny hiova tsikelikely na viliny devoly tsikelikely tamin'ny sitrapon'andriamanitra de tia ampahery anao mitodi indray amin'andriamanitra miverena indray amin'andriamanitra fa mbola mitsotra ny tanany ry havana malala mbola mitsotra ny tanany ranada raha vavy malala mbola vonina piasanao mbola vonina indray anao izy tadiavo ny fomba rehetra ahatonga n'andriamanitra tsy hamototra zay efa nolazainy taminao tadiavo ny fomba rehetra hitazonanao ny ositra andriamanitra zay efa napetrany tao anatinao fa tsy zakany satana zany ianao ampiasain'andriamanitra fomba mahery vaika zany tsy zakany satana zany ianao hoe io ianao fa mambabo fanahin'olona maro tadiavo ny devoly ny fomba rehetrarehetra ahatonga anao hiala amin'ny fahasoavana de ahatonga anao ho lasa fitaovana ampiasain'ny devoly ianao le mahay miresaka ianao le mahay toriteny ianao le mahay mandresy lahatra olona io de tadiavin'ny satana hoe andresy lahatra olona maro be indray ianao hivily lalana andeha ho any amin'ny elo ry havako malala zao vaninandro izao vanim-potoana iainantsika zao no isiny zany zavatra resahako aminao zany tsy hoe zavatra mbola vao avy any aoriana kely any fa amin'izao vanim-potoana iainantsika zao mihitsy zany be dehibe ny zavatra ataon'ny satana any ambadimbadika any mandraborabo vola mandraborabo sakafo mandraborabo zavatra zay hitany devoly daholo ny zavatra mahalinalina atsika rehetrarehetra fantatry ny devoly io ary reny zavatra mahalinalina mipangetahitantsika reny no aravoravo ny satana reny le mena miravoravo tenen'ny malagasy aravoravo ny devoly reny fantany hoe inona ny tadiavinao fantany hoe inona ny faiblessinao fantany hoe inona ny matery anao inona ny mamaika anao de iny zavatra mampangetahitanao iny mihitsy no aravoravony eo raha vola mampangetahitanao de aravoraviny vola ianao mitady tsara fa vitany miantoka anao vitany hoe etoana ny frais-nao etoana ny sakafonao etoana ny séjournao zay anaovanao tsy fantatro rehetrarehetra any mba hatonga antsika ry havana malala ho baba ao anaty fandrika raha atao satana andro farany zao tena andro farany zao andro farany mila mailo ny zanak'andriamanitra mila mailo ny zanak'andriamanitra aza manaiky lalaoviny devoly zany ianao baiboly de milaza fa niviry dimy endry de manana solika fitaiza ao anatiny ao manana hery ao anatiny ao rehefa tonga ny andro mahory tahaka an'izao mivoaka io hery ao anatinao io de ahatonga anao tsy azony satana repirebeny zany courage ianao mbola te ampiasanao andriamanitra mbola eo ny famindrampon'andriamanitra ry havana aza lalaovina zany aza lalaovina ny famindrampon'andriamanitra andao ararotina andao tadiavina ny fomba rehetra ahatonga an'andriamanitra mbola ampiasa sy ampiasanao mihoatra lavitra no zay efa nampiasany atsika hatramin'izay courage ianao na mpanompon'andriamanitra ianao na mpinotsotra ianao na iza ianao na iza fantariny tena sitrapon'andriamanitra marina lala marina hitondranao any amin'ny fiainana mandrakizay fa Jesosy Kristy tompo reriany Jesosy Kristy tompo andriamanitra ray zanaka fanamasina tsisy diso zany rehetrarehetra zany no mitambatra nanomanatsika antoka fa olona tena filena amitsika maneky an'andriamanitra retahin' Jesosy ianao mialatsiny fa ohatrany hoe somarina fotoana kely fiarana tany tsy androany tsy manino rary solety be anao de samitain'andriamanitra tsika rehetra mitombo amin'ny fahasoavana